Alleluia. Falmerabano indray zahay ato amin'ny fiangonana Krista Masi Madagasikara amin'ity alarobia faefatra amby folo ny volana May ity amitiavana be indray nanoloranay anao ny Fiadian'Ny Fahamarinana androany izay nisorata lehilahin'Andriamanitra Pasteur Krisy izay ten'Andriamanitra zaraina ho antsika isan'andro izay mitondra lohateny hoe Fiadian'Ny Fahamarinana. Ao amin'ny Romanina toko 4:1-12 ka hatramin'ny 7:12 dia milaza hoe koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy nefa maty nefa velona ary momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ny Romana toko 4:1-10 ka hatramin'ny 1:10 ny tena zava-misy marina ny fiainanao ao amin'ny Kristy. Efa maty tamin'ny ota ianao ary velona ho an'Andriamanitra ianao zao. Tsy eo ambanin'ny fanapahan'ny ota na ny fahafatesana ianao, ilay natiora taloha izay andevon'ny ota dia efa maty zany. Voaomby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana ary ankehitriny niaina ao amin'ny fiainam-baovao ianao zao. Velona ho amin'ny fahamarinana sy ny voninahitra ary ny mahatompo an'i Jesosy ianao. Manampy antsika atakatra izay lazain'ny Baiboly ny ao amin'ny Romana toko 4:12 izao ny voalaza ao. Koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Idika izany fa manana fahefana amin'ny vatanao ianao, amin'ny eritreritrao, amin'ny zavatra rehetra momba anao rehetra. Tsy miatra aminao intsony ny tsy fahombiazana na ny fahalavona na ny faharavana. Ny voaka avy tao amin'ny fahafatesana ara-panahy ho amin'ny tontolo ny fiainana ianao, ny amin'ny fiainan'Andriamanitra izany. Rehefa mikasa anao zavatra ianao na mikasika zavatra dia tsy miaratsy izany fa mihatsara. Nahoana arany? Satria fahamarinan'Andriamanitra manamboatra zavatra, mitondra fiainana sy fahombiazana ary voninahitra ary ianao ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Eritrereto izao ny zavaboary manontolo dia anatin'ny fatorana noho ny fahalovana. Ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia hiara-ny fahalovana sy ny fandringanana. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misinto sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ao amin'ny Romana toko 4:12 nahitantsika an'izany ten'Andriamanitra izany. Inona nefa ny andrasan'ny zavatra rehetra? Milaza amintsika ny 7:20 izao ny voalaza ao. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Inona no iray anafaka ny zavaboary amin'ny fatorana noho ny fahalovana? Enao zany. Ny akanjonao, ny fiaranao, ny tranonao, izay rehetra mifandray aminao dia natao hitarafana sy voakasika ny fiainan'Andriamanitra satria fiadian'ny fahamarinana ianao. Ary ny novakitsika teo amin'ny soratra masina teo aloha dia midika izany fa n'aiza alehanao dia mihatsara ny zavatra rehetra izay mifanena aminao dia mihatsara satria miasa amin'ny alalanao ny fahamarinan'Andriamanitra. Mpitondra fiainana ianao, halleluja, mpamberina amin'ny laonina ary mpitondra voninahitra. Tsy misy fotsiny ianao fa manjaka, manamboatra ary manavao zavatra. Ao koa fomba fisainanao izao, ianao mifanehoana ny fahamarinan'i Kristy, miasa araka lamina sy ny eritreritran'Andriamanitra ianao, mitondra voninahitra amin'ny toerana rehetra. Halleluja. Alleluja. Mino fa tena hoe nandray zavatra ianao tamin'ny